aisan'ny mpianakavy ô isakafo re sakafo panahy anio iarahantsika amin'ny pasteur samsotongana andrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata volonondry. dia fifaliana lehibe ry havako miona aminao amin'ny fifaliana indray amin'izao pampitaona sarobidy loatra mentopatsika izao ny anjara sakafontsika androany dia ny obolona toko fa 440 fanora isika eny amin'ny andininy fa 320 dia hijanontsika eo amin'ny andininy fa 720 kanefa milohan'izany ndolo isika mianakavy hivavaka sika ry havako sotra tompo fa mbola velona eny atrapa-monjeny zahay tahaka zao ry zao afaka miara-miaina afaka miara-velona amin'ny tenin'Andriamanitra ka afaka amaky iaino izary zany sotranao zay satria hanao an'izay mahazo azy zany ary fahasalamana ho anofinay rehetra misotranao zay satria jiro sy fanilo manazava ny dianay sy ny fiainanay zany misotranao zay satria Andriamanitra velona no miteny aminay zany ko mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao lohany amin'ny Jesosy Kristy zokinay anaovana izany vavaka izany amen.
Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba ahazahoana na inona. Satria voninahitry ny endriny hareny. Fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an' Jehovah dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany ahazo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehovah no loharanonaina, hanalavirana ny fandriky ny fahafatesana. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola faly mamerina fiarabalanao ry havako, tafaonao amin'izao onjam-peo mamitsika izao. Mahafinaritra ery ny miara-miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Lo hevitra fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity ray volana teo dia milaza mihitsy hoe miorena amin'ny asa tsara. Fa zay lazanao andrano hoe efa tena miorona aloha ve anao io zay ana miorona ve anao io. Saingy izao misy miorona sady miasa fa tsy mba asa tsara fa miorona amin'ny asa ratsy. Miorona amin'ny asa ratsy. Misy tena miorona amin'ny asa ratsy fa miorona amin'ny asa tsara. Ka amin'ny tionary ity mila fantarinao ihany hoe le asanao asa tsara sa asa ratsy. Zao mantsy mazava ty andiny tsotra masina amin'ny obolona toko fa 412 ny andiny fa 7 tapany voalohany ty. Zao la zany ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa. Mazava zany soratra masina zany ry avako. Ray voalohany dia hoe mila misasatra ianao. Misasatra, mila miasa ianao. Mila mikely aina ianao. Zany ny olona tsy misasatra aloha zany dia aza manantena valiny mihitsy. Zany mahatonga tompo somary masika be le hoe zay miasa mendriky hihinana, zay tsy miasa aloha isy hihinana. Aloha isy hihinana. Zay miasa ihany mendriky hihinana, fa zay tsy miasa aloha isy hihinana. Fa ndraindray tokoa amin'izao taonjato entsika izao misy karazan'olona tsy mieritreritra ny asa, tsy mieritreritra ny sahirana, tsy mieritreritra ny sahirana, saingy mieritreritra ny hihinana. Ary reny mihitsy aza ny tena tendakanina. Le sady tsy miasa reny mihitsy aza ny tena tendakanina. Reny mihitsy aza ny tena te hihinana, ary reny mihitsy aza ny tena mandany vola. Mazava tokoa ndraindray tokoa amin'ny fiainantsika izao ahitan'olo karazan'olona tsy vonina hiasa reny mihitsy, ary tsy mananasa, tsy mety hiasa reny. Namba mena asa anakare azy dia miovaova asa ihany isanandro zao. Tsy afaka miorina amin'ny asa tsara, tsy mba hoe miorena amin'ny asa tsara, fa tsy miorina mihitsy fa dia zay asa ataony mivadibadika isanandro. Reny olona kamo miasa reny. Ary misy kamokamo miasa mihitsy, fa reny mihitsy le ataon'ny malagasy hoe kamo be tenda. Kamo be tenda ny anaran'ireny amin'ny malagasy, tena kamo be tenda. Ary dia mazava ho azy, raha Jesosy Kristy mitena an'izany dia tsy mihinana zany. Tena tsy mihinana zany. Ny olona tsy miasa aloha izy tsy hihinana. Mazava soratra masina ry havako. Ary zahay lazanao fa raha tiana handroso ny firenena, raha tiana handroso ny firenena dia tokony ananasa daholo ny olona rehetrarehetra. Fa raha mbola misy, raha mbola beny tsy anasa, tsy androsinao vinanoviana ny firenena. Tsy androsinao vinanoviana ny firenena. Amin'ny azany isany geste kiray raha mitodika amin'ny continente européenne ianao, raha makany Europe ianao dia izay lazanao fa ny olona any Europe zany dia tena anisan'ny takiana sy tena saziana mihitsy hoe mananasa ianao sa tsy mananasa, inona ny asanao. Anisan'ny tena alalana mihitsy zany. Tsy maintsy mananasa ny olona anankiray, tsy maintsy mananasa, ary asa ara-panjakana. Fa na mimpanasa lamba aza dia mpiasa panjakana, na mpamafa lalana aza dia mpiasa panjakana, na ny mpandrafitra kely madinika ery aza dia mpiasa panjakana. Zany hoe zay ataonao ohatra mpivarotra, mpiasa panjakana. Ny asanao rehetra mpiasa panjakana avokoa ianao. Zany tena takiana hoe mananasa. Fa rehefa tsy anasa ny olona dia inona ary no hohaniny eo ary zany mahatonga ny olona lasa mangalatra, lasa varilavo mangalatra, lasa varilavo mamono olona, lasa varilavo manao ny asa ratsy rehetrarehetra. Satria tsy misy hohaniny izy, satria izy tsy miasa, izy tsy anasa. Ka eto tena zay ny tompo hoe mila misasatra isika, mila miasa isika. Tena miasa. Ale tena eviteny hoe fisasarana, misasatra dia tena hoe rehefa miasa ianao zany dia tena miasa. Fa tsy hoe zara fa miasa. Misy ndray any tenen'ny tompo hoe raha ny tompo milaza dia tenen'ny tompo misy tena miasa, tena tsy miasa. Tsy reraka ho izy soratra masina, tsy reraka akory izy amin'ny asa. Fa raha soratra masina azo dia mila tena miasa mafy.
mahafinaritra misy fotokevitra kira zay hoe mila miasa mafitsika, mila miasa tsara sika, sady miasa mafitsika no miasa tsara. Zany manantena valikasa sarana, zany atao hoe sasatra. Fa raha ianao aza tsemboka akoriko, ny soratra masina miteny mihitsy ny atsembohan'ny tavanao ny nananao. Mazava soratra masina ny atsembohan'ny tavanao, fa tsy hoe dana mitafy fotsifotsy zay tsemboka ianao. Tsy hoe ny atsembohan'ny tavanao mitafy fotsifotsy zany, fa ny atsembohan'ny tavanao miasa. Zary afaka de milaza aminao fa anisan'ny fampianarana ataoko matetika omenibeny hoe rehefa manompo ny tompo ry zalahy, rehefa manompo ny tompo tena ataovy afa-po mihitsy, ataovy sasatra mihitsy ianao fanomponan'Andriamanitra, ataovy reraka, ataovy afa-po ianao amin'ny asa tsara fanomponan'Andriamanitra. Tena asa tsara zany, ataovy afa-po ianao. Fa ny olona tena misasatra, ny olona tena reraka, ny olona tena afa-po, ny olona tena asa mafy, ny asa tsara, zany no mandray valim-pity avan'Andriamanitra. Fa raha tsy miasa tsara koa ianao tsy handray valim-pity. Misy neny mba reraka ihany, ary misy ane mba miasa fatratra ihany, misy ane mba misasatra ihany, sangasa ratsy ny ataony. Ohatra hoe ny dahalo ane mety reraka nga iverinao moramora amin'ny manenjikomby ary nga iverinao moramora amin'ny mandositra, mety reraka mety sasatra ary tena tsemboka mihitsy, tena tsemboka mihitsy eo ampanankalarana le omby. Saingy zao asa ratsy zany, tena asa ratsy. Tsy mampianatra anao an'izany asa ratsy zany tompo, ary tsy mampirisika anao an'izany asa ratsy zany tompo. Misy misasatra, reraka, vizana, lany vola, lany arena, fa ny amin'ny asa ratsy. Tsy mandray valina zany, tsy mandray valina zany. Jery tsara soratra masina eto ny fahatahorana an'Andriamanitra eny, zany na verimberina eto. Ny fahatahorana an' Jehova no fiarovana mahatoky, ary zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova loharanonaina, tena hoe loharanonaina, tena hanalaviranao ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahatahorana Jehova zany ny olona manao ny asa tsara, ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona matahotra an'Andriamanitra ka manao ny asa tsara no mandray valiny avy amin'Andriamanitra, tena mandray. Ary zao mihitsy lazany hoe ny fisasarana rehetra de misy valiny avokoa. Rehefa tena miasa ny asan'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, asa ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra, ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra ianao, tsisy an'izany, tsisy valina zany, tsisy an'izany, tsisy an'izany. Izy mazava soratra masina eto, misy valiny avokoa. Na inona asa tsara ataonao, na amin'ny fanahy fahafoizana, fanahy fanomezana, na fanahy fifaliana, fanahy fitiavana, fanahy fanomeza, na ao anatin'izany tenanao, na ao anatin'ny zanakao, na ny akohonanao, na ny fiarahamonisana, indrindrindra fa ny ao am-piangonana, fanomponan'Andriamanitra, zay asa tsara rehetra ataonao fiangonana, ny fikelezanao ainao ao fiangonana, ny fisasarana ao fiangonana, misy valiny avokoa. Tsy hoe zay mitory-teny ihany mandray valiny, tsy hoe zay mampianatra ihany mandray valiny, tsy hoe pastera ihany mandray valiny, tsia, fa zay ataonao rehetra ao am-piangonanao de misy valiny avokoa. Na iteny zany ty ngamba tsisy valiny, ty kelikely, na ity moramora ka tsisy valiny, fa mazava soratra masina ry havako, zay ataonao rehetra ao de isy valiny avokoa. Ny anjaranao de zao hoe enao mihitsy aloha no mila atraizany farisendatra ao, atraizany fahafoizanao, fa mazava soratra masina misy valiny avokoa. Satroboninahitry ny hendry ny harena, zany hoe omen'Andriamanitra valiny ianao. Inona ny valiny? Harena. Men'Andriamanitra harena ianao, ka ianao ny harenanao de tena satroboninahitra, satroboninahitra azo tamin'ny fisasarana. Harena azo tamin'ny fisasarana, ary fisasarana tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra, teo amin'Andriamanitra, de mahasatroboninahitra ianao, ary tena deraina ianao, ankalazaina ianao, mena voninahitra ianao, manan-karena ianao. Fa sotra masy de milaza mihitsy hoe fahadalan'ny adala, de ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny olona adala de janona fahadalana foana, adala mandra-pahafatana zany. Satroboninahitry ny marina ny mamonjy ny fatahoran'Andriamanitra, io le vavolombelon'ny marina ny mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga de tena vitaka. Mamonjy ain'olona ianao, asa tsara anao, tena asa tsara zany, famonjenao ain'olona zany, ary de vavolombelon'ny marina zany sotra masina, anisan'ny satroboninahitra harena anao zany. Azo izay adala ianao. Ny fahatahoranan'i Jehova io de tena any amin'ny zanakao no mandray fitahiana, tena ny zanakao. Enao no misasatra, enao no miezaka, enao manompo an'Andriamanitra, fa zanakao no mandray fitahiana, ny zanakao mandray fitahiana. Zao lazay sotra masina hoe ary ny zanany hahazo fialofana.
ny zanany ahazo fialofana. Azonao hoe fehezanteny ny hevitry ny teny hoe fialofana ao anaty aloka, alofana ao anaty fialofana. Raha sotra masina azy io de batery fiarovana ho azy. Ary amin'ny salamo faraka amin'ny 30 batery fiarovana ho azy. Ny salamo 7:20 Jehova mpiandry tsy matahotra zany, na de mamakivaky lohasaliko fahafatesana za tsy matahotra zany. Tena tsara fiarovana zany, tsara mpiantoka na mavonina. Ary soratra masina azy de mampianatra antsika hoe mihoatra lavitra no fambombany reny akoho ny zanany ambany anao, ka ny zanakao ao ambany elatr'Andriamanitra, ao ambany elatr'Andriamanitra. Ataovy ny asan'ny tompo, ny fisasaranao, ny fikelezanao ainy afanomponan'Andriamanitra. Aza matahotra ny akonana kelinao, aza matahotra ny hoavy zanakao eo ambany elatr'Andriamanitra zany, eo ambany elatra Jesosy Kristy zany, eo ambany fiarovan'Andriamanitra zany, eo ambany fiarovan'i Jesosy Kristy zany. Aza matahotra ianao. Ary zany ry havako, tena fifaliana ty fanompon'Andriamanitra ty. Iny tsika raha malagasy nanontaniana de hoe inona moa ny atakalo malagasy ny zanany, inona moa ny atakalon'Andriamanitra ny malagasy ny zanany. Ary marina tsolotra masina zany marina ratsolotra masina zany. Atraiza fitiavanao ny zanakao, kanefa ianao momba vitahinana amin'ny zanakao fa Andriamanitra mikarakara azy. Ny anjaranao manompa an'Andriamanitra, mikely iaina fanompon'Andriamanitra, anjaran'Andriamanitra karakara ny zanakao. Ary tsy ny zanakao ihany fa alavirin'Andriamanitra aminao sy ny akonanao ny fahafatesana. Amin'izao taonjato zay be fahafatesana zao, tsotra vaolana manompoan'Andriamanitra, ataovy reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra, sasatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao. Asa matahotra ny fahafatesana fa Andriamanitra manalavitra fa izy moa mibaiky ho fahafatesana. Motsy avy amin'Andriamanitra ve zany? Avy amin'Andriamanitra zany. Andriamanitra no mibaiko azany. Ka ny olona tena manompo an'Andriamanitra, tena sasatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, ampalavirin'Andriamanitra azy ny fahafatesana. Anio ariavako, tsy mbola tary ianao. Raha sy Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy ianao, raha mbola velona ianao, mila miasa tsara, miasa mafy, de andray fitahina avy amin'Andriamanitra ianao. Fa ny zavatra rehetra, ny fisasarana rehetra de misy valiny avokoa. Amen. Vavaka sika. Sotra tompo. Fa resy lahatra fitiavanao zahay. Fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra ay, Andriamanitra fitiavany Andriamanitra ay. Misaotra fa tsy foana tsy akory fikelezana iaina, fa iko ny asanay rehetra fisasana de misy valiny avokoa. Misaotra fa Andriamanitra mahita ianao, na ho an'ny tenanay, na ho an'ny fianakavianay, na ho an'ny zanakay, na ho an'ny fiainanay ny fahafatesana, de fantatray fa enao miaro anay, enao le batery fiarovana mafo anay. Sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy naovany mivavakay. Amen. Sotra ny tompo sika riavana, ny apampitaona amin'ny tompantsika teto nahafatsika anay niarina ny sovelona tamin'izany ten'Andriamanitra zany. Makasitraka festateraka anao, nanaraka zanakaiky ianao hatramin'ny farany. Ary de eto ampamarana de sitraka indrindra hanolotra anareo indray hiraka ray zay novokary ny fikambana mainty milary, atokopira feo amin'ny fanantenana, avy eo amin'ny efitsika mavaratsena fanantenana talata volondry. Ao anaty zany hira mahafinaritra be zany, ny ametrahako veloma finaritra ho anao sy ny akonanao amin'ny herina nio toy izao indray ho aminao hatranany ny fiadanana. Amen.
Kristy opanavotrana. Nareo teo sakafo-panahy. Androany niarahantsika tamin'ny mpitandrina Rasamsotogna Randrasana avy eo amin'ny FJKM Avaratsena Fanantenana talata ny volonondry.